Salama daholo salama daholo. Laha hoe mahatsiarova ny andro sabata dia ilay Genesis toko faharoa, nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity izao tontolo izao ity. Ino no tsarovana? Ino no tsarovana fa tsy samedi, tsy sabotsy akory. Averiko indray fa hoe ilay hoe mahatsiarova ny andro sabata dia ilay andro sabata nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity izao tontolo izao ity. Tao amin'ny sahany edena Genesis toko faharoa. Ino no tsarovanao fa tsy samedi na andro sabotsy akory. Be da be mihitsy mantsy ianareo no tafalatsaka amin'izay hoe mahatsiaro ny andro sabata dia mahatsiaro samedi, mahatsiaro asabotsy. Ilay samedi grégorien zany, ilay calendrier grégoire, fa tsy ilay sabata nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity izao tontolo izao ity. Ka mila jerenao ifotony izay fatakarana izay. Mila azonao tsara aloha izay prinsipa izay satria raha izay no tsy azonao dia fampianaran-diso zavatra tsy mitombona, zavatra ety an-tany no tsarovanao. Kanefa ny baiboly manoro lalana anao ho any amin'ny fahatakarana sy fahafantarana ny lalam-piainana mandrakizay. Raha tokony hatsiaro zavatra tao an-danitra ianao dia zavatra ety an-tany no tsarovanao, zavatra namboarin'olombelona, zavatra vokatry grégoire, produit grégorien, zany no tsarovanao. Tandremo fetsy dia fetsy ny satana, fetsy dia fetsy ny démonie. Averiko farany hoe ilay hoe mahatsiarova ny sabata dia ilay nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity izao tontolo izao ity no tsarovana fa tsy samedi. Ny point tena ngeza be ampitaiko ihany koa dia hoe tsika izao dia efa ny andron'ny fahasoavana, sola grâce, ilay hazo fijaliana noentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny Golgotha nanoloran'ny ainy niraisitsika mahimaimpona tamin'ny alalan'izay ny famonjena. Sola grâce isika fa tsy ambany lalàna. Izay hoe sola grâce izay fa tsy ambany lalàna, ny FDP ampitain'ny soratra masina amin'izay dia hoe efa mazava aminao zany le hoe sabata mahatsiaro ny andro sabata, mahatsiaro an'ilay tao amin'ny sahany edena fa tsy mahatsiaro samedi dia satria isika sola grâce dia tsy hoe sous le samedi fa eo ambanin'ny filazantsara ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Dikan'izay dia rehefa mahatsiaro antsika dia tsy voahidy ao anatin'ny samedi fa afaka mahatsiaro ohatra hoe izaho zao mizara aminao eto dia mahatsiaro ilay nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity izao tontolo izao ity tao amin'ny sahany edena. Dia ohatran'izay koa ianao hoe tsy tokony hoe samedi zany ianao vao mahatsiaro an'izay nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay fony izy namorona ity izao tontolo izao ity. Fa afaka hoe lundi ianao dia mahatsiaro ihany koa, mardi ianao afaka mahatsiaro ihany koa, mercredi ianao afaka mahatsiaro ihany koa, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, afaka mahatsiaro foana ianao ilay nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity izao tontolo izao ity. Teboka faharoa ngeza be ihany koa izay satria ianao ambany fahasoavana fa tsy ambany lalàna. Raha ambany lalàna ianao dia voahidy ao ambany le lalàna zany. Fa ny tena zava-doza dia izao sady tsy ambany fahasoavana no tsy ambany lalàna fa ao ambany samedi, ao ambany sabotsy, voahidy ao anatin'le sabotsy. Fetsy be ao satana, fetsy be démonie. Zay zavatra anankiroa zay no ampitaiko amintsika hoe mahatsiaro ny andro sabata ianao dia ilay andro tsarovanao tsy samedi fa ilay nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity izao tontolo izao ity. Teboka faharoa dia hoe tsy ambany lalàna ianao fa ambany fahasoavana. Ny zava-doza nefa dia sady tsy ambany lalàna no tsy ambany fahasoavana fa ao ambany samedi, samedi ny grégoire. Fetsy ho an'ny démonie, fetsy be satana. Ny antony izarana amintsika dia mba hanananao réflexion mifanaraka amin'ny herin'ny filazantsara, libre tsara ianao malalaka
miroso makany amin'ny fatanterana. Tsy maintsy libre aloha anao a. Tsy voahidin'ny religion, tsy voahidin'ny dogma, tsy voahidin'ny samedi, tsy voahidin'ny grégoire, tsy voahidin'ny zavatra ohatran'izany. Sainy ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ity an-tany. Miverina amin'ilay zavatra andresantsika teo hoe tsy sabata samedi no tsarovana fa ilay nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany afony izy namorona ity zao tontolo zao ity, zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ity an-tany. Be da be ny azo ambara fa arao foana ny betsy. Zay a, Rasoa.